Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahako anisam-batan'olona, ivavahako any tokantrano, ivavahako any sofina rehetra zay mandre. Amin'ity alina ity tompo, tononoko ny fiadanana, fandresena, ny fahamarinan'ny teninao ho azo tsapaitanana amin'ny isam-batan'olona. Ka nininona fanamasinao ady atrehany, amin'ny minitra mandreany zany feoko zany izy, ho afaka izy, ho mpandresy izy, satria nao nilaza izy mandre ny feon'i Jehova, na ny maty aza ho ianao hitsangana. Androany tompo, ny teninao zay fiainana, ny teninao zay fahamarinana, ny teninao zay fahamasinana, hiasa ary hipaka amin'ny isam-batan'olona, hitondra fandresena goavana, hitondra fahombiazana amin'ny isan-tokantrano. Tahina tompo ny fandrenesanay ny afatrao, tahina ny teninao, tahina tompo zay rehetrarehetra momba ny asa zay atao eto androany. Tahina ihany koa ty radio tia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fotoana zao hiakaranao amizay. Averiko ihany hoe fotoana zao hiakaranao amizay. Eto zany dia mila fantatsika zanak'Andriamanitra, fantatsika kristianina, fa aza mba mety ho resy lahatra hijanona amin'ny niveau misy anao zany, fa mety izy ianao hiakatra. Aza mba mety ho resy lahatra hijanona amin'ny niveau misy anao, fa mety izy ianao hiakatra. Ary fantaro fa arakaraka ny akaranao no ahafahanao mijery lavitra sy anagnanao fomba fijery tsara amin'ny fiainana. Arakaraka ny akaranao no anagnanao fijery lavitra, zany hoe lasa mahita zavatra lavitra zany ianao, ary anananao fomba fijery tsara amin'ny fiainana. Raha mamaky baiboly ianao, zasy ianao dia tsy manoharin'Andriamanitra sahala amina vorona rehetrarehetra. Tsika zao mahay tsara, misy vorona fody, tsintsina, goaika sy ny sisa, fa raha mamaky baiboly ianao, tsy zany nagnoharan'ny tompo anao fa voromahery. Ary ny mampiavaka ny voromahery dia izy avo fanidiny. Ny mampiavaka ny voromahery tsy mampetrapetraka amin'ny toerana ambany zany, fa ary amin'ny faratampony. Raha mahita hazo anankiray ianao dia any amin'ny faratampony ahitanao azy. Ka eto zany amin'ny maha voromahery atsika dia mila fantatro tsara fa arakaraka ny akaranao no ahafahanao mijery lavitra sy manana fomba fijery tsara amin'ny fiainana. Io ihany koa no ahafahanao mitraiter ny problème eo amin'ny fiainanao. Raha vao ianao zany ery ambany, tsisy problème mivahagny ambany zany, fa tsy maintsy agny amin'ny faratampony foana no famahana olana. Lasa mailo ara-panahy ianao rehefa miakatra ny niveaunao, sady mahay miaino tsara n'Andriamanitra. Ny olona miakatra zany, ny olona mitombo zany, dia lasa mailo ara-panahy sady lasa mahay miaino n'Andriamanitra. Amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny Deutéronomie toko voalohany. Mino fa misy baiboly eny am-pelatananao, hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny bokin'ny Deutéronomie toko voalohany, dia ny andininy fahaenina sy ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah-Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe, hoy Jehovah-Andriamanitra niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe, aoka izay nitoeranao amin'ity tendrombohitra ity. Miodina ianareo ka mandehana ka mankanesa any amin'ny tany avony Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny, dia any amin'ny tany hay sy ny tany avoana sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy any Libanona ka hatrany amin'ny tany lehibe dia ny onony Eufrata. Rehefa tsara ozy hoe ampy zay ozy izy no nitoerantsika, ampy zay no nitoeranareo, aoka zay no itoeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Zany hoe Andriamanitra zany ralasena bava rehefa mijery anao io dia mahita foana izy fa tsy io ny niveau tokony ho isy anao. Dia zay no natonga anatary am-piandohana nampafantatra hoe aza mba mety ho resy lahatra hijanona amin'ny niveau misy anao zany, fa Andriamanitra dia manana programa hoe any amin'ny faratampony no tokony ho isy anao. Teto Andriamanitra niridy an'i Mosesy mba hiakatra, ary tiako milaza aminao fa notendrena mba hoeny amin'ny avo ianao. Ny fijanonanao amin'ny toerana anankiray dia mahatonga anao voafetra. Enoy zany zavatra tiako resahana zany. Io mety amin'ny resaka fiainam-bavaka, mety hoe anao tsy mahavita mivavaka fa tsy 15 minutes, tsy mahavita mivavaka fa tsy 10 minutes, tsy fantatro. Ny fijanonanao amin'izay toerana anankiray zay dia mahatonga anao ho voafetra. Ohatra zao, ny aigle zao rehefa mahazo an'ilay ahavo tadiaviny dia tsy mampiasa elatra tsony izy, fa ny rivotra no mitondra anazy. Ohatra zay ny aigle.
ianao amin'ny mavoromahery anao zany misy karazana avo zay tadiavin'Andriamanitra aminao io ary rehefa tonga am'izay avo zay ianao dia tsy elatra tsony no mitondra anao fa rivotra ary ny fanamasina dia noarin'ny baiboly sahala amin'ny rivotra izy tsy fantany zay alehany tsy hitanao ny fitsokany fa ny fiasany ray hitanao ka amin'ny fiainanao zany a amin'ny fotoana ianao manaiky hiakatra dia za milaza aminao fa Andriamanitra am'izay manomboka ny hitondra anao fa tsy force avy any aminao tsony zany hoe raha manaiky ianao hiakatra misimisy ao amin'ny tontolo ara-panahy dia isy karazana fisasarana hitsahatra eo amin'ny fiainanao isy karazana fitototoana hitsahatra eo amin'ny fiainanao ohatr'izay koa ny pilote n'avion manao zay efa nandeha roplanina mahay tsara an'izany rehefa tafiakatra eny amin'ny avo ny roplanina misy zavatra kitiny le pilote kely zay fotsiny dia afaka mankany amin'ny toilette izy nefa ny avion mandeha foana ianao mitratra hoe misy chauffeur ao misy an'izao nefa misy zavatra kitiny satria efa tonga amin'le avo tadiaviny le roplanina dia mazava ho azy zany a misy karazana effort mitsahatra manomboka eo dia zay zavatra zay mila tonga saina ianao fa misy avo takian'Andriamanitra aminasy aminao io mba atonga ny fisasaranao atonga ny fitototonao hitsahatra lazao hoe amen na raha mino an'izany ianao ka eto zany amin'ny fotoana ianao mahazo an'ilay altitude tadiavina dia misy mouvement tsy tokony atao tsony na amin'ny ara-panahy io zany eto moa tsika miresaka zava-panahy rehefa mahita an'le altitude tadiavin'Andriamanitra ianao amin'ny avo ara-panahy dia ho isy karazana mouvement zay tsy tokony ataonao tsony ianao io zany possible tsy tokony olona anana problème marabola tsony possible ianao io tsy tokony karazan'olona anana olana amin'ny fiarahamonina tsony fa misy avo ara-panahy zay mba andrasan'Andriamanitra aminao dia ho isy karazana mouvement hitsahatra amin'ny fiainanao rehefa miakatra zany ny ara-panahinao dia misy effort mitsahatra ho azy ary didiko io olanao io hitsahatra ho azy io fa ny andidiko anao kosa ao ambadik'izay metezy ianao hiakatra ary ny antony ty toroteny ty dia sintona anao ao amin'ny toerana avoavo kokoa andresenao misy karazany zavatra ny tsy fampitolomanao intsony rehefa miakatra ianao misy ezaka tsy tokony ataonao intsony rehefa manaiky ianao hiakatra nefa ny fiainanao mandeha nefa ny misy zavatra tsy fampitolomanao tsony za zao dia tena samy mijoro vavolombelona ary an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa nisy fotoagna zay nagnano ezaka be hoe ndao anangona vola e vidy tokotany e vidy an'izao e fa nisy fotoana zay nitakian'Andriamanitra alefanareo izy mifady anina nanao fifadikaniny zay 120 andro nilazako an'izany tsy reary aminao fa mba hamerenako ny voninahitra an'Andriamanitra sady anamafisako ny zavatra zay ampianariko anao satria zay tsy mitory zavatra tsy ainana tsy mampahery anao ny atongavako eto fa ilaza ny fiasan'Andriamanitra ka eto zany tao anatin'izay vita ny 120 andro voninahitra ho an'Andriamanitra fa nahazo tokotany zay tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ary nisy etrehitra koa tao hoe ndao aloha ataontsika kakazo le tragno zao sao fa atao anatin'izay zavatra zay olona anankiray any Jesosy rery ny voninahitra nampiasain'Andriamanitra ny kasian'Andriamanitra tonga dia navita tragno vato be zay tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tiako ambara amin'izany raha manaiky ianao sotomin'Andriamanitra hiakatra ho isy karazana effort ho iateo a mitsahatra ho azy ao amin'ny fiainanao tahian'Andriamanitra ianao misy karazana fitahiana zany a enoy tsara misy karazana fitahiana tsy mila tadiavinao fa tonga ho azy amin'izay fa à condition ianao manapa-kevitra hiakatra fa tsy janona amin'le toerana eo zany le izy eo ary raha vakinao ny tantara nisy olona anankiray nisitranon Jesosy tao anaty baiboly tao olona jamba rehefa anasitrana azy Jesosy dia noentin'i Jesosy izy ny baiboly izy nivoaka niala ny tanàna fa maninona moa tsy nisitranon Jesosy teo izy satria misy karazana toerana zany a tsy mety ahafahan'Andriamanitra hiasa aminao fa mila miala amin'ny toerana misy ianao io ianao misy karazana déplacement mila ataonao ao amin'ny tontolo ara-panahy dia jerevy tsara rehefa nisitranon Jesosy izy dia nafaparan Jesosy mihitsy hoe mandehanao izy fa sitrany ianao ary aza miverina mankao an-tanàna anao tsara eto zany loha hevitra atsika hoe miakara ianao fa tsy mety aminao tsony toerana misy ianao io mety misy amintsika zao mety mbola voafatry ny fijangajangana voafatry ny karazana fahazaran-dratsy fahotana maro isan-karazany zay mety heverinao hoe ohatrany mety ihany satria ohatrany mbola mihinan-kanina ihany ohatrany mbola mety ihany mivady aman-janako ohatrany mbola misosao ihany ny fiainana misy niveau zay tian'Andriamanitra hiakaranao Andriamanitra ange manankarim-pahasoavany noho ny fahasoavany dia miaina karaha olo jiaby ianao fa tsy normal io plasy misy ianao io mila miakatra ianao dia ho isy karazana effort mitsahatra ho azy ary eto zany a
dia raha ny olona ranofo tsy mahavita manao an'izany satria ny fidiranao amin'ny tontolo ra-panahy no mikalifie anao hiakatra ny hoe raha voazava-panahy zany tonga de tafiditra ianao andao hifady aniny de tafiditra ianao ndao anoha nasan'Andriamanitra tafiditra ianao ndao amafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra tafiditra ianao zay ny atao hoe miditra amin'ny zava-panahy igny zavatra igny no misintona anao hiakatra ary zay avy any ambony ozy izy ny baiboly zay de amboniny izy rehetra zany hoe ny olona manaiky akarin'Andriamanitra zany kalifie amin'ny anarana antsona hoe ambony ary raha vo am'izay fotoanzay ianao de lasa manana an'le anarana hoe amboniny izy rehetra eny amin'ny avo ihany raha lasa anabavy no ahafahan'Andriamanitra mampitombo ny ositra ao anatinao ahafahan'Andriamanitra manome révélation vaovao ho anao ianao manaiky hiakatra be da be nefa riavagna ny olona tratrany antsona hoe avonavim-panahy zay tena hoe tsy te hiain'ny hafa misy arenge za milaza aminao fa maro amin'olona zao namono radio satria ho avy ako ndraiky ny apôstôly Davida hony ka aleo vonogna radio io avonavim-panahy daholo zany tsy manaiky hiakatra vakio ny apokalipsy toko 4 de ny andininy voalohany apokalipsy toko 4 de ny andininy voalohany ho anao zay managna baiboly zany tiako mba hovakinao mba am'izay anao hitanao tsara le izy apokalipsy toko 4 andiny voalohany amin'ny anarany Jesosy rehefa afaky zany de hitako fa indro nisy varavarana ny vo tany an-danitra ary le feo voalohany zay efa reko de tahaky ny any trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty de asehoko anao de zavatra tsy maintsy ho avy rahatry zay miakara ty ozy de asehoko anao ny zavatra tsy maintsy ho avy rahatry zay zany hoe raha eny amin'ny toerana ambany ianao zany de ho isy karazan-javatra mbola tsy ho azon'Andriamanitra aseho anao raha eny ambany misy anao de ho isy karazan-javatra tsy ho azon'Andriamanitra teneninanao miakara ty ozy de asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy rahatry zay ka raha tianao ny ahita ny ho avinao ndao hiakatra amin'ny niveau ara-panahy hiakatra amin'ny fatakarana hiakatra amin'ny révélation raha zao niveau misy anao zao mbola tsy ahafahan'Andriamanitra mamaly ny question fiainanao misy ahavo zany takian'Andriamanitra mba ahafahany miteny zavatra maro aminao laza hoe amen misy zavatra na eniny sofinao aza tsy omen'Andriamanitra anao ny atakatra azy satria le niveau misy anao tsy kalifeny am'izany noho izany mila miakatra ianao matetika zao ianao manontany zavatra n'Andriamanitra hoe Jesosy inona marina ny tianao ataoko hoe inona marina nefa Andriamanitra tsy namaly mihitsy satria tsy sahazany le niveau misy anao ny valiny ohatra zao misy zavatra zay tsy ampafantarinao ny zanakao mihitsy ohatra ny kodiny kofranao an-trano raha tsy misy antony manokana angambany mba tsy hanaovanaovany foana tsy sanatria tsy tianao izy fa asianao fefy mba tsy hanimba azy ka miakara aloha ozy izy Andriamanitra zay vo asehoko anao le zavatra ho avy ka raha tianao zany nahita zavatra mbola tsy hitanao ndana miakatra amin'ny avo vaovao rehefa miakatra ny ara-panahinao ny zavatra azonao bekona miavaka amin'ny zavatra azon'olona bekona misy zavatra de tena hoe tsy mila effort mafy aminao fa tonga de tonga ho azy aminao ny mahatonga an'Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra mibaiko zavatra rehetra mamorona sisisy de satria izy no faratampony amin'ny zavatra rehetrarehetra izy no farany ambony amin'ny zavatra zay ny nahafahany mibaiko ny zavatra rehetra ianao nefa noary nitovy aminy noho izany mila miakatra ianao vakio nge baibolinao fa rehefa anomen'ireo apôstôly ny fanamasin'Andriamanitra de nasainy niakatra tao amin'ny efitrano ambony izy vakio ny baibolinao miakara ozy amin'ny efitrano ambony ary za mihetsiketsika ao amin'ny fotoana ianao miakatra de lasa misy hevitra atolotra Andriamanitra anao ampitsahatra ny fitototonao rehetra misy karazana ide zany tonga ho azy agnatinao ao lasa fantatra ho azy ny tokony atao ary zay tadiavinao tonga ho azy aminao tsy hainao fagnazavagna anazy manomboka ho hitanao fa tsotra ny manan-karena tsotra ny manam-bola tsotra ny mahazo zavatra tsotra ny antony amin'izay fotoan'izay satria ianao nanaiky hiakatra ka ampianatra anao an'izay za amin'ity androany ity atoroko anao ny secret i Abrahama zao de nibekon'Andriamanitra mihitsy hoe mivoa ozy ao amin'ny tranony rainao ary tsy vitan'izany mivoa ihany koa izy ao amin'ny trano misy anao de jerevony kintany mila mivoaka atsika ry lasanabavy mila mivoaka atsika mivoaka amin'le monde misy anao mivoaka amin'ny tontolo ny avonavony
mivoaka ao am'le akamona mivavaka, mivoaka ao amin'ny fahazaran-dratsy ny fahotana, mivoaka ao anatin'io tsy fahafoizana ho an'Andriamanitra io. Le toerana sy fisainana na zatra anao zany mila mivoaka tao ianao. Ka raha ianao zany raha irahana anome zavatra goavana ao an'Andriamanitra zany, efa tsy tokony ho zay intsony no probleminao, satria ianao olona manaiky hiakatra. Efa nisafidy hiakatra ianao, ary minao fa zay mihitsy ianao. Ary androany isintona anao amin'ny anaran'i Jesosy mba hiakatra miaraka tsika mianakavy. Ao amin'ny Deutéronomia toko faha 2:30 Maka ten'Andriamanitra tsika Deutéronomia toko faha 2:30 dia ny andininy faha 7:40 32:49 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Deutéronomia 32:49 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ozy hoe miakara amin'ity tendrombohitry Abrim ity dia ny tendrombohitry Nebo zay eo amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Jeriko, ary tazano ny tany Kanana zay omeko ny zanak'Israely lovany. Miakatra, jereo tsara, ny ahitanao ny kanananao zany dia ianao mila miakatra. Efa misy zavatra efa nireserven'Andriamanitra agny rahasenabavy, tsy fantako vady ny agnarany, vazaha ho an'le tia vazaha, tragno, fanagnana, tomobily, tsy haiko fahombiazana, fanomezam-pahasoavana, era-panahy, fa ny ahafahanao mahita an'io, ny ahafahanao misitraka an'io dia mila miakatra zasy ianao. Tetsany Andriamanitra no nirevele zavatra maro tamin'i Mosesy, sady nampahita azy ny tany Kanana. Ka amin'ny fotoana miakatra ianao, reo fampanentanan'Andriamanitra zay neverinao fa mbola hoela sy ny sisa, tonga dia hitanao sy tonga aminao, ary mora aminao no réalisena azy. Maro taminareo zao no efa nandeha avion, anao zay mandre anahy zany mety efa betsaka amintsika reo nandeha avion, satria rehefa eny ambony avion ianao dia ohatran'ny kilalao daholo reo tragno hitanao, ohatran'ny hoe building na inona sy ny sisa reo, ohatran'ny zavatra azo akisaka zany ny tendrombohitra, ohatran'ny hoe azo afindrafindra. Lalagna vitanao adiny 7 ataony avion 47 minutes, satria ny ray aty ambony, ny ray ary ambany. Eny ambany eny feno obstacle, sady voafetra ny zavatra hitanao, fa eny ambony eny malalaka tsara sady mahatazana ny zavatra rehetra. Agny ianao tsisy embouteillage zany agny. Nisy fotoana zany miteny an'izay tao am-piangonana hoe raha eny ambony roplanina anao tsy azo mba mangala sisiny lese, fa agny tonga dia malalaka be igny, tsisy embouteillage igny, tsisy hoe mijanona kely indray ny anankiray, tsisy manelingely, satria eny amin'ny avo le resaka. Eny ambany feno obstacle sady voafetra ny zavatra hita, fa ny eny ambony malalaka tsara sady mahatazana ny zavatra rehetra. Ka ny zavatra tahoranao sy afaka manakana anao, tsy atahoranao sady tsy asakana anao mandrakizay amin'ny fotoana eny amin'ny avo no misy ianao. Niveau misy ianao zany mamaritra ny accélération ny fiainanao e. Zay ny tena marina. Zay niveau misy ianao ihany no mamaritra ny accélération ny fiainanao. Io no mahatonga anao ahita fa tsy misy zavatra sarotra zany amin'ny fiainana. Vakio le Jeremia 32:27 hoe indro za Jehovah no Andriamanitra ny nofo rehetra, mo misy zava-magaga zay tsy haiko ataova, mo misy zava-magaga zay tsy haiko va. Maninona ny sasany mahavita fa ianao tsy mahavita, satria le niveau misy anareo tsy mitovy. Le niveau misy anao mety diso ambany dia misy zavatra vitan'ny hafa tsy vitanao. Ka maneke amin'izay ianao manomboka androany hosotomy ny tenin'Andriamanitra. Aza avela ho beko ny saina maha-olombelona tsony ianao, fa avelao Andriamanitra hidirige anao. Ny olona vonina hiakatra tsy maintsy mila effort. Zay aloha zavatra tadidio zay. Io zany tsy vitanao moramora fotsiny fa mila effort. Misy karazana ezaka zany mba ataonao rehefa hiakatra ianao, sady manana détermination hoe tsy maintsy vitako io sy ny sisa sy ny sisa. Ka mamboly karaktera hafa mihitsy zany ianao rehefa ianao olona te hiakatra. Misy karazana karaktera volenao anatinao. Manao ny tsy fanaon'ny olona rehetra ianao rehefa vonina hiakatra. Ohatra hoe amin'ny resaka fankatoavana, amin'ny resaka fanompona, amin'ny resaka fanetretena, amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka sy ny sisa. Dia revo ny ohabolana fahatelo dia ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Ohabolana 3:9-10 dia mirevele antsika eto ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana 3:9-10 kozy eto amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe mankalaza Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voalombokatra ao rehetra, ka dia ho feno mitafotafo izy ny fitoeram-barinao, ary ohatra ny ranom-boaloboka mivata fanatazanao. Anao izy io miresaka voalombokatra zao izy io.
ho anao zay meno ana eto mba inona zao mba voalombokana efa nataonao ho an'Andriamanitra. Fomba iakarana daholo zany, tsy fanao ny olona io nefa fomba iakaranao amin'ny fiainana. Raha iny vao misy anao io amin'izao io a, tsy ilana effort satria tout le monde afaka mipetraka amin'io. Raha hoe io toerana misy anao io tsy ilana effort io satria ny olona rehetrarehetra afaka mipetraka amin'io. Iza zao no mila effort mba hantra? Raha magnontany anao zany, zao mila effort mba hantra. Tsisy olona mila effort mba hantra, mahantra ho azy ary tsy mila tsemboka aby izy dia hantra. Tsy ilana ezaka ny marary sy ny sisa sy ny sisa. Ohatra zao a, niady amin'ny tokantrano zao, tsy mila ezaka hoe raha hiady amin'ny vadinao zany anao tsy mila ezaka, fa aza miteny fotsiny dia hitanao ny atmosfera hitranga. Tsy mila ezaka fa samy tsy miresaka fotsiny dia mikorontana ho azy io. Ka raha te hiala amin'olona rehetra ianao, aza miara-manidina amin'ny akoho. Zay ny zavatra anankiray zay. Samy manidina ny akoho sy ny voropotsy, fa Andriamanitra tsy nanoatra antsika amin'ny akoho, fa aigle no nanoarina ianao, voromahery. Aza miara-manidina amin'ny akoho raha te handeha lavitra. Mety aiza ianao hikisaka amin'ny daholo be, misy olona nge fa tsy mety tsony iarahanao e. Misy fiarahamonina tsy tokony fampikasokasoka aminao itsony, fa ianao mbola ireny foana ny tianao. Nisy fotoana nampianatra tao amin'ny école des solutions hoe raha tianao ho fantatra no avinao afaka 5 taona dia jerevo iza daholo ny olona miaraka aminao, iza daholo ny namanao akaiky. Fa miankina amin'ny namanao akaiky ianao no mamaritra no avinao après 5 ans. Ka raha te hiala amin'ny olona ianao, raha te hiala amin'ny zavatra mahazo ny olona rehetra ianao, aza miara-manidina amin'ny akoho za teo. Tain'ny tompontsika rehetrarehetra. Ka rehefa niakatra tao an-tendrombohitra Mosesy, vakio ny Baiboly, dia niresaka tamin'Andriamanitra izy. Mbola tany ihany izy dia efa nasehon'Andriamanitra azy ny adalany zanak'Israely. Niorakoraka, nanompo sary omby volamena sisy tamin'ny fotoana io. Tsy neken'ny Mosesy niaraka taminazy tany amin'ny faratampony anefa Josoa, fa tany ambany nisy an'i Josoa. Dia jerevo, rehefa nidina Mosesy dia hoy Josoa hoe fen'olona miady ozy ambany ao. Tanao, Mosesy nafantatra fa niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Josoa indray nafantatra hoe olona miady zany. Fa ho kosa Mosesy, tsy olona miady zao izy fa nafoian'i Jehova ny zanak'Israely. Zany hoe le niveau nisy an'i Josoa no natonga azy ny teny fa ady le ao. Tanao tsara zany fa ny toerana misy anao no mahatonga anao miinterpréter ny circonstance anao. Ohatra zao hoe problème be, ady goavana sy ny sisy. Nisy fotoana zany efa nampianatra fa ny devolo tsy adivana zany fa roahy. Zany efa milaza aminao fa raha mbola ambany niveau spirituel misy anao dia miady amin'ny devolo ianao. Fa raha ohatra ianao manaiky hiakatra dia mpandroka devolo zay ny agnaranao. Nisy fagnoarana mampime zay ny teneniko hoe raha miditra ao an-tragnonao ny akoho iadivanao sa roahinao. Mazava ho azy, zay considération zay mila apetraka ao. Mila mitandrina ianao ny amin'ny fomba fijerin'ny olona, zay tady hitarika ianao ahita zavatra hafa satria ety ambany izy. Misy olona nge mampiororanao hoe aretinanao iro fibrome, iro cancer iro zao hoe satria ety ambany izy. Ka mila mitandritsika ny amin'izay fomba fijerin'olo zay. Tsy mitovy ny fomba fijerinao zavatra eny ambony sy ny fomba fijerinao zavatra raha mbola ety ambany ianao. Voafetra ny zavatra hitanao raha ety ambany ianao, fa raha eny amin'ny paratampoly ianao miakatra any amin'ny étage farany ambony any, hitanao daholo ny zavatra rehetra ary mora aminao miregle zavatra. Raha tadidinao nilaza taminao fa matoa ny zavatra hoa na olona anankiray esorin'Andriamanitra aminao dia mba ho fiarovana anao zay. Fomba fijery avy eny amin'ny avo zao zany. Hoe raha ohatra olona anankiray nesorin'Andriamanitra hoe ino fa niala taminazy ny ranony, niala taminazy ny rakota, niala taminazy rabe, tsy fahafatesana ny dikan'izany fa protection divine. Mba hoentin'Andriamanitra hiarovana anao zao zay. Fomba fijery avy eny amin'ny avo zay. Satria na oviana ianao manana fomba fijery avy eny amin'ny avo dia ilaza aminao za fa tsy maintsy resinao ny olana. Nisy rahalahy anankiray indray andro amara-paranako azy, rehefa nirahan'ny pasteurany izy ndany mba jerevo ny salina satria nisy toerana zany nanaovana fivoriam-bavaka. Dia ny anankiray rehefa nalefa dada ozy izy tena vidany antsasaky ny salina, vidany antsasaky ny salina. Ay ve dia nagnirahana olona anankiray hafa indray nakagny. Efa niverina le anankiray faharoa voninahitra ao an'Andriamanitra ozy fa feno dadany antsasaky ny salina.
Hitanao, zavatra anankiray mitovy tsisy valaka, fa ny fomba fijery tsy mitovy. Le anankiray nanana fomba fijery avo, le anankiray nanana fomba fijery iva. Marina, tsy de diso loatra ny filazany fa vidiny antsasaky ny salina. Fa tsy tokony zay ny fomba firesahany. Tanao tsara zany fa toerana misy anao mamaritra ny karakteranao, mamaritra eny fa na dia ny zavatra ho teneninao azy. Fotoana zao iakarany. Misy zavatra miandry anao ambadika ao, fa tsy afaky ny ho azonao le izy raha tsy manaiky hiakatra ianao. Ary misy zavatra mandrava ny olona fa tsy afaky ny andravanao, satria tsy mitovy ny toerana misy anareo. Ny toeranao no mamaritra ny fomba hijerenao zavatra. Ohatra zao Jakoba dia nanana défaut be, nangalatra, fizokina sy ny sisy, ary ndray andro ny ran'Andriamanitra izy hiverina tany amin'ny tanàna misy azy. Ka raiky tahotra izy nefa nanan-karembe izy fa feno tahotra. Rehefa zay inona nataony? Lasa niakatra nakany an-tendrombohitra izy mba hitady an'Andriamanitra. Tanao zany fa tao izy no nitenen'Andriamanitra zavatra sady nahita anjely. Hoy Andriamanitra taminy, manomboka zao izy tsy Jakoba tsony ny anaranao fa Israely. Tanao tsara, eny amin'ny avo ianao miovatra amin'ny anaranao. Efa nampidirin'Andriamanitra pikirany lanitra mihitsy izy, forsa vaovao sy ny sisy, ahafahanao miatrika ny hereranao sy ny lasanao. Anapaka am'izay anao manomboka androany. Maro ny olona tahina nefa matahotra ny lasa ny volany. Ny olona rehefa ao anatina problème, satria ny olona rehetra samy manana problème sy ny tantara tany amin'ny lasa. Zay mahamenatra sy tsy azo lazaina misy. Fa amin'nitra ianao miona amin'Andriamanitra, omeny hery ianao hiatrenany zany. Tsy maintsy misy zavatra zany tsapanao ao ambadiky ny fiakaranao eny amin'ny avo. Ho hitan'ny olona ny différence anao manomboka androany raha miala amin'ny niveau misy anao ianao. Tao amin'ny testamenta taloha ny olona rehefa hiady dia miakatra tendrombohitra. Ka io ady atrenao io, tsy avy aty ambany ianao ny tokony hitretena io, fa mila miakatra ianao. Tsy misy mahazo mikitika anao rehefa eny amin'ny avo ianao. Hitahinao any Andriamanitra. Ka raha vakinao amin'ny Baiboly, Jesosy Kristy dia tia miakatra ny tendrombohitra mba hivavaka. Ny vavaka ihany koa dia endrika fiakarana. Rehefa miakatra ianao, zay tsy hitany sasany asehon'Andriamanitra anao. Tahiny tompo daholo tsika. Tahin'Andriamanitra tsika. Ka Andriamanitra efa tia nandratra anao. Andriamanitra efa tia hitahy anao. Andriamanitra efa tia hanova ny fiainanao. Fa ny andrasany aminao dia anao manapa-kevitra hiakatra.